sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Magnano mbala tsara atsika jiaby zay afaka mitandresy magnaraka hatrany ity onjapeo radio Fagniry Maria ity amin'izao fotoana zao naizanaiza ny toerana misy atsika. Miara misaotra n'Andriamanitra atsika satria no tantanany nandritra eny taona liturjika vao nivalina iny ary tonga soamantsara amin'izao taona liturjika vaovao izao. Mitohy ny fitandresantsika sy fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra ho sakafo mpagnahintsika sy hoaina mamelona ny tenantsika. Amin'ity alahady voalohany amin'ny avant ity dia omeny eglizy loha hevitra atsika dia ny hoe azarevony ambany maso fa aoka ho avo fijery. O indrindra ny tononkira fidirana nalaina tamin'ny Salamo 120. Any aminao ry Tompo no anandratako ny fanahiko, ianao ry Andriamanitra no ifefeko, tsy ho azon-kenatra aho, tsy ho resy ny fahavaloko. Izay rehetra mitadanao tsy ho azon-kenatra. Ndiaro raisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizantsika amin'ity alahady voalohany amin'ny avant taona A ity sy ny fampianaran'ny ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky Isaia ampaminany. Ny teny hitan'i Isaia zanaky Amosa momba any Juda sy Jerusalema. Izao no tonga any amin'ny andro farany. Ny tendrombohitry ny tranon'ny Tompo atao eo an-tampony tendrombohitra sy asandratra eo ambony avoana. Ary ny firenena rehetra irohitra ho any aminy, ary firenena maro no avy ilaza hoe andeha isika hiakatra any an-tendrombohitry ny Tompo, any an-tranon'ny Andriamanitry Jakoba, ampianatra antsika ny lalany izy, ary izotra amin'ny lalany isika. Fa avy any Siona no ivoahany lalana, ary avy any Jerusalema no voahany tenin'ny Tompo. Upanelanelana amin'ny vahoaka izy,
ary ho mpitsara ny firenena maro. Ny sabany ho tefeny ho lela fangadiny omby, ary ny lefony ho antsy fijinjana. Ny firenena tsy hisy anangany sabatra amely ny firenena hafa, ary tsy hianatra adintsony ny olona. Avia ry taranaki Jakoba, ka aoka andeha amin'ny fahazavan'ny Tompo isika. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa, taratasy ny masina Paoly Apôstôly ho an'ny Kristianina tany Roma. Ry Kristianina havana, fantatsika ny andro fa fotoana tokony foazantsika amin'ny fatoriana izao, fa ankehitriny akaikatsika ny famonjena fa tsy tahaka ny fony isika voniny. Efa ho lasa ny alina ary efa mby akaiky ny andro, ka ario ny asan'ny mezina. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny finanambe loatra na fahamamoana, tsy amin'ny fitsangjangana na fijejojoana, tsy amin'ny fifandirana na fialonana, fa hitafio i Jesosy Kristy Tompo ary aza miahy ny nofo amin'ny famelomana ny filany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, tunga benao i Tompo avy pendena. Alleluia.
avy mipendena. Alleluia, alleluia, tonga venao i tompo avy mipendena. Ombatsika mianakavany ny tompo, ho tanteraka tokoa any izany. Evanjely masina nosoratany masinda Matio, voninahitra neo anao ry tompo. Tamin'izany andro zany i Jesosy nanao tamin'ny mpianany nanao hoe, tahaka ny tamin'ny andron'ny Noe dia tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Fa tamin'ny androny alohan'ny safodrano dia nihinana sy nisotro ary napakabady sy namoja zavavy ny olona. Mandra-patongava ny andro nidinan'ny Noe tao amin'ny sambo fiara, ka tsy nalala izy ireo raha tsy efa tonga tokoa ny safodrano izay nandringana azy rehetra. Dia ho toy izany indrindra ny fiavian'ny zanak'olona. Amin'izany amin'ny olona roa lahy izay ho sindra eny an-tsaha, dia ho resina ny iray ary avela ny iray. Amin'ny vehivavy roa izay iara-manodina fikosoan-dafarinina, dia ho resina ny anankiray ary avela ny iray. Ko miambina ary fa tsy fantatrareo izay tapakandro iavian'ny tomponareo. Evero tsara fa raha fantatry ny tompotrano izay ho ravian'ny mpangalatra, dia iambina izy fa tsy avelona ho tamina ny tranony. Koa aoka ary ho vonina koa ianareo fa ho avy amin'ny ora tsy ampoizina ny zanak'olona. Alleluia, alleluia, tonga venao i tompo avy mipendena. Alleluia, alleluia, tonga venao i tompo avy mipendena. Izany ary ny teniny tompo, deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, amin'izao alahady voalohany amin'ny fiaviana izao no manomboka ny taona liturgika. Dia mino aho fa mbola manakoako ao am-posika olo raika sy avy isika EOV avy nankalaza ny famaranana ny synôda fafito fijanonana fahatelo isika. Azonkonina fa mbola mitamberina ao ansaisika ireny fankalazana maro natao nandritra ny vanim-potoana lehibe eto amin'ny diocésie, ary miara misaotra an'Andriamanitsika amin'ireny fahasoavana maro sosona noresika teto. Araky naverimberina tamintsika nefa sy tanjona ireny fankalazana ireny na dia nanakoako ary nanehon'Andriamanitra amintsika ny fitiavany asika raha sy te ilaza fosiny aho ilay orandrozy tamin'ny alina nitondrana ny sakramenta masina teny amin'ny hotely. Ary araky ny voalaza asika koa hoe fijanonana amin'ny fiarahadia miroso amin'ny fametrahana rafitra ahafahantsika mifampisimbina mifanasoa mikasaka ny soiombonana eo anivon'ny fiarahamonina misy antsika amin'izao ireny zavatra miainantsika ireny, fa indrindra moa miara miatrika izao krizy maro sosona goavana izao sika. Na dia sy tanjona dia azo lazaina koa nefa fa tena dingana sarobidy ary mipetraka amin'ny tantarany tsiraikiraika ary amin'ny tantarany diocèse
fa indrindra moa tamin'ireny koa isika ny nankalaza ny fafitopolo taona ka nandinika ny tantarany dioseze ary ny atrika fizoroana ho vavolombelona mba irososika lalindalina tokoa ka azo sika lazaina ary fa pantekoty vaovao ho ansika mitondra atsika anao depart vaovao ireny fankalazana maro sosona nataosika ireny anazaosika ainga vaovao irososika amin'ny lalindalina koa ahatonga sika ho tena eove eglizy olo velomin'ny batemy miombona miara-dalana mandray atanana iraina ho tabernakla velona ho mpivahin'ny fanantenahana ry kristianina havana ny fankalazana tokoa no mifarana fa ny fiainana azy dia manomboka amin'izao araky ny torolalana ny zoitana amintsika iriny izay antenaintsika hoe ompelatanantsika sy ho ela ho fitaovana ho entisika ho fandaliana-pinoana ho torolalana amin'izao taona mpikatroana vao misokatra izao ka hoetan'ny fanahy masina isika ahatonga sika ho fianakaviana eglizy kely mifanasoa mifampisimina mikasaka ny soa iombonana ka mametraka an'izay rafim-pivelomana izay fa sy sanatria araky naverimberina tamintsika ho rafim-pahafatesana ry kristianina havana no nomboka eto tokoa ary mifanozo amin'izany resaka izany ny fanomboan'ny taona pastoraly hidirantsika amin'ny tapany fahefatra amin'ny fiarahany dia amin'ny tao mpikatroana pastoraly vaovao andresana tanana izay tokoa manko ry kristianina havana araky naverimberina tamintsika ny fizanonana fahefatra izay fampidiniantsika dia ny fandraisana tanana satria izay rehetra no alalinitsika izay dia za resaka akandrina raha sy misy ny fandraisana antanana azo lazaina ary fa izao fizanonana fahefatra zao dia fampifindronana ny fiarahany dia ka maneraka antsika amin'ny lalindalina koa marina efa taona maromaro sika no miresaka momba ny fandraisana tanana fa amin'izao sinoda izao kosary dia ametraka torolalana mazava rafitra anampy antsika atonga izay fandraisana tanana zay ho fiainana satria ny tanjona antsika dia ny dioseze afaka mamelo tena na ara-panahy na ara-tsaina na ara-nofo ka mampirisika sika ry kristianina havana iroso amin'ny lalindalina koa efa zatra sika efa mipetraka eo amintsika lay fomba fiasa manomboka any amin'ny fototra dia ny fianakaviana eglizy kely dia avy eo ny eglizy fiombonana makany amin'ny eglizy fototra ary eglizy fototra miroso amin'ny eglizy iraka ary ny eglizy iraka amin'ny secteur ary ny secteur metefa aty amin'ny dioseze mba ahatonga ny finoana sy ny fiainana andavanandro ifampitrotra tokoa ka ary indrindra moa ny zava-misy tatoato manosika asika iroso amin'ny lalindalina koa amin'izay fametrahana rafitra sy torolalana avy ahitasika ny fivelarana ny maholona sy ny olona manontolo ivelomansika ny mahakristianina katolika sika ry kristianina havana voalaza sika ihany koa ary antitraterina eto fa mila fiovoam-penitra mahery vaika izay rehetra izay mila changement radical ho isika ary ny fiainam-pirenena raha teo koa izay mifototra amin'izay hoe refondation zay dia mitarika sika hianana an'izay fiovoam-penitra mahery vaika izay mba hanorina zava-baovao ho amin'ny taranaka amampara mifandimby mila fiovoam-penitra mahery vaika tokoa vokatry ny fibebana marina ka izany indrindra ny ansoavo atao amin'izao avant fiaviana izao izay ny foto-kevitra lehibe amin'izao avant na ny fiaviana izao sy ho isy tokoa manko ny fiovamana raha sy misy ny fibebana andro fibebana marina mitondra amin'ny fankalazana noely izany hoe fahatongavanao nofo ary zay no antenaitsika mitondra fiainam-baovao satria ny noely fahateran'ny mpamonjy dia tonga nofo eto amintsika izy ka engany ho tonga nofo amin'ny fiainantsika eto anivon'ny diosezesika tokoa izy ka
afaka iroso amin'ny fiainam-baovao tokoa isika ary anorina fiarahamonina anjakan'ny rariny sy isiny ao anatin'ny fihavanana, ilay fihavanana entin'i Jesoa ka fihavanana manasitrana an'izao rehetra izao. Tanteraka izany fivoampenitra mahery vaika izany raha fo mitempo fitiavana ny Kristy, raha fon'Andriamanitra tokoa ny fosika tsiraikiraiky ka ho fo mitondra fihavanana sy feno fitiavana no manjaka amin'ny tanànasika tsiraikiraiky sy eto anivon'ny diosezisika. Ho mason'Andriamanitra ny fomba fizerisika amin'izay ny manodidina sika ka na olona na zavaboary dia ny fon'Andriamanitra no ifandraisasika amin'izy ireo, amin'izay dia ho feno fifanajana tanteraka ifanasoa ka lavitra ny fanaratsiana sy mihetraketraka sy ny rasy rehetra mifanaraka tsara amin'izay andrasasika amin'izao refondation izao izay lazaisika izay fa ny teny tokoa manko araky ny averimberisika mitondra hevitra ary ny hevitra mamolavola conscience entina miaina ka araky ny voalazasika ny teny hoe refondation dia manambara hevitra roa lehibe izay mifanaraka amin'izao vanim-potoana lehibe ny avant izao dia ny fiavozana ary ny fanarenana. Mitaky fivavahana izany fiavozana sy fanarenana izany, fiavozana ny Noely ary Andriamanitra tonga nofo anarina an'izao rehetra izao, ary tsy misy ny fiavozana raha sy mibebaka ary tsy misy ny fanarenana raha sy vonona mibebaka. Izany hoe miala amin'izay sy mety teo aloha ka miditra amin'ny fiainam-baovao ary izay fidirana amin'ny fiainam-baovao izay ny mitondra dikateny faharoa dia ny fanorenana. Io no andrasasika amin'ny fahatongavan'ny Tompo ary dia izay no antenaisika koa amin'izao refondation izao. Ao amin'ny Kristy irery zany no ahitasika ny lalakombana amin'izay refondation marina izay. Jesoa tonga eto amintsika tokoa anorina lanitra vao sy tany vao araky ny vavaky ny mpivahiny ny fanantenana ary izay raha teo ny hira averimberisika ry Tompo Andriamanitra ndrinanahary. Fomba ahoana moa izany? Fanan'Andriamanitra ry kristianina havana no iritsikary anentanasika iaina ao anatin'izao fahamarinana ka ho lavitra ansika ny risoriso sy ny fitapitaka fa mba iaina ao anatin'ny fiadanana marina isika ary izay no andraindraisika amin'izao Noely izao. Ry kristianina havana, mba ho tanteraka izany rehetra izany dia oka ho tanan'Andriamanitra no ifandraisasika amintsika sambysika dia tanana amin'ny trapihavanana ka hanjaka amintsika sirairay avy ato amin'ny dioseze amin'ny fiainasika andavanandro eran'ny Madagasikara sy eran'izao tontolo izao ny tena fihavanana sy ny fihavanana marina ka ho fihavanana sady kristianina no malagasy ary izay no anasitrana an'izay rehetra izao. Ho vavan'Andriamanitra tokoa ary ny vavasika mba sy anarasy olona sy anamavo sy anarasy na animba zavatra hafa fa teny fifanajana no eo amin'ny vavasika ka ifanatsara ka amin'izay toy izay andravany teny ataosika fa anorina isika amin'ny alalan'ny teny ataosika. Amin'izao dia anomboasika ny taona liturgika eo amintsika izao, rehefa vaovao ny taona dia mifampiarahaba ny tsirairay ary dia izay tokoa no ataosika. Ka ry kristianina havana, isika eo vezy aby na vita batemy na sy vita batemy dia ankafaliana ankaravona tokoa ny fampiarabasika amin'izao alahady voalohan'ny fiaviana ny avant izao. Ry kristianina havana, isika eo vezy aby taona vaovao izao entisika andalinatsika ny fandraisana tanana izao ka ivelomantsika marina tokoa ny maha-kristianina katolika sika sy ankira fosiny amin'izay fa eo anivon'ny fiainansika ka tonga sika ho eo marina tokoa. Ry kristianina havana, mahavariana tokoa ny ataon'Andriamanitra ka ny tenin'Andriamanitra androany dia misarika ny saisika
amin'ny fiaviana sy ny fahatongavan'ny tompo. Fantatsika ry kristianina havana fefa tonga teto anivosika tokoa ny tompo 2 taona lasa, ary zay no ankalazaitsika tamin'izao taonjobily izao. Tonga nofo tokoa izy, ary io no ankalazaitsika amin'ny famindrapon'Andriamanitra dia siza fa i Kristy, zay izy ilay hendrik'Andriamanitra eo anivosika, ary izy ilay fanantenana antsika ary fanantenana tsy manondoka. Ny rain'Andriamanitra tokoa i Kristy, i Jesoa, anambara fa sy lavitr'Andriamanitra ary Andriamanitra ray, zanaka sy fanahy masina, Andriamanitra Trinité masina, ka mampiombona ansika ao aminy, ahatonga sika olo raika ao aminy ho fianakaviam-ben'Andriamanitra, ary zany no ankalazaitsika amin'ny Noely. Ny fankalazana ataosika dia sy hoe masiary fosiny asika, sy aniverseran Jesoa no Noely, fa fankalazana, zany hoe no ny fankalazana ataosika dia sady masiaro isika no mivelona miaina an'izay ankalazaina. Ilaina tokoa ny fahaserovana satria mamelombelona, fa ny tena zava-dehibe dia ny mivelona sy ny miaina an'izay ankalazaina. Ka sinona no ankalazaitsika amin'ny Noely fa Andriamanitra eo anivosika. Noho izy tonga nofo dia ao am-posika tsirairay avy Kristy, ao amin'ny Eglizy, ao amin'ny fiainantsika andavanandro, ka hivelomasika, fa indrindra moa amin'ny alalan'ny sakramenta sy ny tenin'Andriamanitra, ary ny fiainantsika zay manambara an'Andriamanitra eo anivosika. Ny fahatongavany zay efa satarisika dia ny fiverenany amboninahitra zay andrasasika ihany koa, ny fiavian'i Kristy amin'ny fomba manetriketra, ka nehony ny mahampanjaka sy Andriamanitra mahefany zavatra rehetra azy. Sara ampisehivina izany amin'izao fanomboan'ny taona liturgika vaovao izao, ka andalianasika ny finoansika, fa indrindra moa araka ny voalazasika teo, andresasika tanana. Azo fitinina tahaka izao ny fampianarana tian'ny Eglizy homenantsika amin'izao Alahady voalohan'ny fiaviana izao. Asain'Andriamanitra miambina tokoa isika, sy hoe ankatahorana na mahavozo isika, satria sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitra andrasasika, fa Andriamanitra eo akaikisika eo no sady ray be famindrapo. Zay no efa nambaran'i Kristy eo anivosika mandrakarivo, ka ankafaliana no andrasasika azy. Zay ny dikany hoe miambina dia manokatra ny fiainantsika mba hibegna tsara ka ampandroso any Kristy isika. Asain'Andriamanitra efaly ary sika raha mibegna tokoa ny fiainantsika ka eo anivosika i Kristy, ka nanao karibo any Kristy isika, dia sy hoe hafaliana fosiny ho eo anivosika amin'izay, fa hafaliana ao anatin'ny fo vokatry ny fiadanana zay entin'ny Kristy eto anivosika. Zay no iriny ny hira ataon'ny anjely amin'ny Noely, ary zay ny dikany hoe Emmanuel, Noely, zay Kristy fiadanana eo anivosika. Mampianatra asika ny tena fitiavana sy tena mahaolona asika i Kristy, ary no arian'Andriamanitra hitovy endrika aminy isika, ary ny endrik'Andriamanitra dia ny fitiavana, ka arakaraky ny iombonantsika amin'ny Kristy, miray aina amin'ny Kristy isika, dia zary fitiavana ary mizara fitiavana amin'ireo manodidina asika. Asain'Andriamanitra ho feny fanantenana koa isika, satria zay fitiavana zay dia sady ady no dia, ka aisika sara sy mandeha ho azy io, ka mety misy fotoana mahakivy antsika, sy hoe lavitra sanatria Andriamanitra amin'izay, fa araka ny voalaza sika ady sady dia ny fiainana, ka noho izy ady sady dia i Kristy no mitantana ny fiainantsika, ary izy no fanantenana ho asika, ary ny fanantenana sy manondoka ho isika, ary izy omaly anio ary mandrakizay sy miova, ka miankina be dehibe amin'ny fifandraisasika aminy. Ka raha miombona aminy tokoa isika, dia miova ny fifandraisasika amin'Andriamanitra ray, ary eo anivosika Andriamanitra ray. Ka rehefa mifandray amin'Andriamanitra isika, dia miova ny fifandraisasika samy olombelona, ary miova ihany koa ny fifandraisasika amin'ny tontolo manodidina asika, amin'ny zavaboary, ka feno fanantenana ny fiainantsika.
efa voalaza sika rahateo fa ho dioseze maisy ny diosezesika ka izay rahateo no antenaintsika ary ho vokatry nyzao fandraisana tanana amin'ny fijanonana faefatra izao. Raha fitianareo ezaka iainantsika ireo dia ny fototra sy ny loharanony dia sika mibebaka ilay fiovam-penitra mahery vaika ary zao andro ny avany zao vanim-potoana anasanantsika hibebaka anavao ny fosika ka hatonga sika iova ny fifandraisantsika na ny fifandraisantsika amin'ny zavaboary na ny fifandraisantsika samy isika na fifandraisantsika amin'ny mpiarabelonasika. Manambara rahateo ireo vakiteny telo androany ny amin'ny iainasika mandritra zao herinandro voalohan'ny fiaviana zao hibebaka isika hiandro iankafaliana ka iomana amin'izay voalazan'i Jesosy amin'ny evanjely hoe komembena ary fa sy fantatrareo zay tapakandro iavian'ny tomponareo na dia sy fantasika aza ny ora ny fotoana dia hiezaka ankafaliana isika anomana ny foamam-panansika amin'ny alalan'ny fibebana tahaka ny voalazan'ny masinday Paoly amin'ny vakiteny faharoa zao tokoa ny vanim-potoana sara indrina ary efa akaiky ny famonjenantsika ka hokarisika ry kristianina havana mba hanana fo feno finoana ka ho vonona hibebaka sy hanavao ny fiainantsika. Ny vakiteny voalohany bokin'i Isaia mpaminany dia manambara fa ho feno fanantenana isika raha tonga tokoa ny fotoana anangonan'Andriamanitra sika rehetra ka dia hiada-pinaritra ho amintsika satria olo raika ho aminy frately toty fianakavian'Andriamanitra. Ry kristianina havana ao koa roararotsika zao fotoana izao mba hivelomasika bebe kokoa ny maha kristianina katolika isika sady izany rahateo ny fomanana ao asika ka izara ny fanantenana isika raha eo amintsika ny fanantenana ilay fanantenana sy manodoko dia sy manonofo isika fa miroso ary mivahatra bebe kokoa amin'ny fiainantsika andavanandro ny finoana. Ry Jesosy Kristy Tompo manasanay iomana amin'ny fiavianao ianao izay sy lavitra fa eo anivinay nilaza taminay ianao mba hiambina ao anatin'ny hafaliana sy fanantenana ka ingany ny fiainanay manontolo vokatry ny fibebana marina amin'izao fiaviana izao anambara fa ianao tokoa no manazava anay ianao ny fanilonay ka sy ho hisy zavatra tokony hampavozo anay hiambina izahay ary vonona anavao ny fifandraisanay na amin'ny zavaboary na izahay samy izahay ary indrindra amin'Andriamanitra ray ho tonga ny ianao ka hay andray anao izahay amin'ny fiainanay amin'ny eritreritray amin'ny adidy ataonay amin'ny tontolo manodidina anay ka okane izahay mba ho zary ho vavolombelona anambaranao amin'ny fiainanay ho fanasina sy fahazavana amin'ireo manodidina anay fa indrindra ho an'ireo izay mbola sy mahalalanao ary ireo izay kivy noho ny fahasarotana fiainana. Ry Masiny Maria reninay io nahay niomana nandray an'i Jesosy ianao ka ampio izahay ahay iomana tokoa amin'ny fanatsarana ny fiainanay mba ho fiainana misy an'Andriamanitra tokoa ny fiainanay. Masinday Josefa ho ray-piaron'ny eglizy ianao ka ampianaro izahay ahay andray an'i Jesosy eo amin'ny fiainanay andavanandro. Toraka izany koa Masinday Josefa ampianaro ahay andray an'i Jesosy ny fianakaviana kely amin'izao vanim-potoana ny avany izao ka ho afaka hiatrika n'izao krizy maro lafo izao. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous
tsika tokoa fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika isanandrovaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranitsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny ekolizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi tout seul.